Antsona ny mpampianatra zay efa navita mba hanampy etsy amin'ny klasy fahafiry moa azafady mba tsangana ny tanana.
voadina zafady mety ngamba rata entin'ny mpampianatra makany amin'ny akany zay ankizy mbola tsy voadina entin'ny mpampianatra makany amin'ny akany ro ankizy mbola tsy voadina.
andininy voalohany ny hira fanentanana momba ny azakazaka masina no ataontsika eo am-pitsangana. Alahady faha 5 Mey taona 2024. Alahady amarantsika ny fibantinana ny lohahevitra hoe midaridalana ny fanahymasina. Miavaka ity alahady ity noho ny amin'ny fankalazantsika ny fetin'ny reny. Dia iombona sy deran'ny tompo isika riavako amin'ny fiarahantsika mamaky ny Isaia 1:1 ka hatramin'ny 5. Dia ny hira voalahatra ao amin'ny fafana no aorininy izany. Isaia 1:1 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'ny Jesua. Ary hisy silofo mitsimboka eo amin'ny fototry Jese, ary hisy mitrebona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy. Dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an Jehova, ary hoanitra kasitrahany amin'ny fahatahorana an Jehova. Ka tsy hitsara araka ny hitan'ny masony izy, na hampiaiky ny araka ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinany ny malahelo, ary omeny rary ny mpandefitra amin'ny tany. Hamely ny tany amin'ny tsotrokankazony avy izy, ary ny fofinaina manoloana ny himona ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy mahatoky no fehikibony. Amen.
ny vavaka isika. Isaoranay ianao re Tompo, ny famonram-ponao tsy takatry ny sainay. Isaoranay ny fitiavanao. Isaoranay ny fitahina mahatretrika izay tsy tampotononona na tratraranay indray. Izay mianakavy ampiombonao amin'ity tempolonao ity. Tsaronay fa fitiavan-dehibe sy ny fahasoavanao no natraranay an'izany. Ary zany no mbola matozao anay ankehitriny amin'izao fanompoam-pivavahana ataonay eo aminao zao. Ny angavianay an-tanandroa ny anatrehanao feno antsakany sy andavana. Ny fiderana izay efa nasandatray tononay tamin'ny teninao teo, ary ny hira izay nasandatray ho anao. Hoery lehibe entinay manompo anao zany. Miangavy ny fananao masina izay taridala, mpampianatra, mpampahery, hameno ny fonay, ampangino izay rehetra tsy avy aminao. Oka ny voninahitrao hameno ary tsy ala eto izay raha tsy efa vontony teninao. Ny anaran'i Jesoa, amen. Petrahary avako. Tonga amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora isika izao ry havako. Ny sampana sekoly alahady dia faly miara-batsika rehetra ary manolotra tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana ny ankizy sy ny tanora izao. Andeha hitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekoly alahady rehetra. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay ianao. Misaotra anao izay efa mbola nomenao izao fotoana izao indray, ahafahanay mizara ny teninao ho an'ny ankizy sy ny tanora eto amin'ny fiangonana Salema vaovao 17 hektara. Misaotra anao izay mampianatra anay mba tena hatoko marina anao Andriamanitra, eny fa na dia misedra olana maro aza izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zoky ny ankizy sy ny tanora. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny tenin'Andriamanitra izay ho zarain'ny sekoly alahady amin'ity anio ity dia hitantsika ao amin'ny Isaia 7:7, ny andininy 7:10. Isaia 7:7, ny andininy 7:10. Rehefa hita dia andeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, hatramin'izany andro izany, izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho, ka iza moa no ahasakana izany? Averintsika. Eny, hatramin'izany andro izany, izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho, ka iza moa no mahasakana izany? Tantara kely hoentintsika makalesona amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Nisy ramatoa iray mpivavaka sady mino an'Andriamanitra. Nandalo fahasahiranana tanteraka izy tamin'io fotoana io. Tsy hitany intsony izay atao mba ahitana vola na sakafo omena ny zanany. Dia nivavaka izy
ary nanapa-kevitra ka nanao hoe andeha hanao filazana amin'ny radio, andeha mba hanao fangatahana fiantrana. Dia nandeha izy tamin'ny radio anankiray ka nanao filazana mba hangataka izay olona mba hiantra azy. Nahare izany ty ramatoa iray izay tsy mpino sady tsy mpandeha mivavaka rahateo no raisiny antsoratra ny adresin'ilay olona sahirana. Naniraka ny sekreterany izy nandeha nividy zavatra maro be isan-karazany ka nasaina terina tany amin'ilay adresy misy an'ilay olona nanao fangatahana. Ka hoy izy, raha manontany anao ilay olona hoe avaizy ty fanomezany reto, dia lasa hoe avy tany amin'ny devoly. Dia lasa ilay sekretera nanatanteraka ny baiko. Tonga tany amin'ilay olona sahirana ty sekretera, nandondona dia novain'ilay olona sahirana. Nilaza ilay sekretera fa iraka hanome azy reto, iraka mba hanome azy reto entana marobe izay avy novidiny. Dia faly tsy nisy ohatr'izany ilay ramatoa satria nisy namaly ny fitaraina izay nataony. Dia nisaotsaotra an'ilay sekretera izy sady nivavaka. Nanontany azy ilay sekretera hoe ary toa tsy manontany akory ianao hoe avaizy reto entana marobe reto. Dia hoy izy, tsy misy antony ilako izany akory, fa fantatro fa rehefa Andriamanitra no miteny na ny devoly aza dia manaiky. Ry tanora sy ny ankizy, matokia an'Andriamanitra amin'izay rehetra atao. Eny fa na dia mandalo zavatsarotra aza isika, apetrao amin'ny fanahiana rehetra, aza kivy fa Andriamanitra tompony zavatra rehetra. Mangataha amin'ny teo valiana ianao amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina, amin'ny fomba izay tsy ampozinao. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Andeha averintsika ilay soratra masina. Eny, hatramin'izany andro izany, izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho, ka iza moa no mahasaka an'izany. Amen. Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ny hira fanampiny faefatra andininy voalohany aoriany izany dia hitsangana ireo hifandimby hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Fanahi omidena manate yana yanu yana manulurana tonga amin'ny fotoana hamakina ny tenin'Andriamanitra sy hitoriana ny tenin'Andriamanitra tsika. Mialohan'izay dia andeontsika hivavaka hangataka ny fitarian'ny fanahy masina. Ankehitriny ny Andriamanitra indreto indray ny fiangonanao mbola misaotra anao mandrakariva noho ny fahasoavana izay asehonao amin'ny fiainan'ny tsiraray avy, fitahiana omenao ny tsiraray avy, ary ny fahavelomana mbola omenao ny tsiraray avy, mankasitraka ny amin'ireny rehetra ireny. Ary ankehitriny misaotranao koa izay satria mbola lehibe noho izany koa mbola omenao anay dia ny teninao izay mampianatra anay mandrakariva, ny fahamarinana mampianatra anay mandrakariva fa
Andriamanitra velona sy niteny aminay ny Andriamanitra izay ifafahanay. Koa mangataka amin'ny fanahy masina ho aminay tsiraray avy mba tena hoe hiasa ao am-ponay izany fanahy masina izany, ka ny tenin'Andriamanitra izay ho vakiana sy ho toriana anan-kery amin'ny fiangonanao tsiraray avy. Dia amin'ny aran'ny Soa tomponay ny angatanay vavakay. Amen. Ny Mika toko 7 raisitsika amin'ny 5 ka hatramin'ny 9. Ny teny rehetra dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Soa tompo. Izao no lazain'i Jehova ny amin'ny mpaminany izay mpaniasiany oloko, dia ireo izay manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana, ary izay tsy manisy hanina eo am-bavany kosa dia antsony hanaovana ady masina. Koa izany no isian'ny alina aminareo ka tsy hisy fahitana, ary ny maizina aminareo ka tsy hisy fankatovana. Fa ilentika tsy hanazava ny mpaminany ny masoandro, ary ho maizina aminy ny andro, dia ho menatra ny mpahita, ary aingahay ny mpanao fankatovana. Eny hitapimbamba avokoa izay rehetra, satria tsy misy valiny avy amin'ny Andriamanitra. Fa izao kosa dia feno hery, dia ny fanahin'i Jehova mba amin'ny rariny sy ny faherezana, mba hanambara amin'ny Jakoba ny heliny sy amin'ny Israely ny fahotany. Hotoizantsika mivaky teny izay hitantsika amin'ny Jaona toko 4 atomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 15. Korintianina 2 toko 3 atomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 14. Mbola manana zavatra maro olazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahy fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia olazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia mariny aminareo. Izy ankalaza ahy, fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambary izany aminareo. Izay rehetra nanandray dia ahy avokoa, koa izany ny ilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambary izany aminareo. Koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany izahay dia say tokoa, ary tsy tahaka amin'ny Mosesy izay nanarina ny tavany tamin'ny fisalobonana mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny faran'izay ny alevina, fa efa donto ny sainy fa ambaraka androany dia mbola tsy nesoriny ihany izany fisalobonana izany, raha vakina ny tenin'ny fanekena taloha, satria ao amin'ny Kristy ihany no hanesorana izany. Fa misy fisalobonana manarona ny fony ambaraka androany raha vakina ny tenin'ny Mosesy, kanefa rehefa miverina amin'ny Tompo izy dia esorina ihany ny fisalobonana, ary ny Tompo izany fanahy izany, ary izay hitoeran'ny fanahin'ny Tompo no hitoeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava-tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka hovany azy izany endrika izany indrindra amin'ny voninahitra, ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahy. Ray masino manamasinanay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Eny ariavako dia handray ny toriteny izay entin'ny mpanompony ny ray aman-drenitsika isika ampitsanganana no anaovantsika ny hira ny 12 ihany, ilay hira fanampiny fahefatra teo ihany. Fanahi yomonena asamba mandawana yana
io ianeso mazoa toerantsika tompoko ampitomboana ho amintsika mandrakarivana ry havako ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tenin'Andriamanitra akana hafatra ho antsika ry havako dia ny epistily faharoa soratan'i Paoly araka ny Korintianina faharoa toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo. Miaraka mamaky tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny tompo zany fanahy zany ary zay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fahafahana ary ny tompo zany fanahy zany ary zay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fahafahana. Toroteny fampianarana no ataoko ry havako ka zao mifarana androany alahady moa raha ny alahady ny dininy lay lohevitry ny perikopantsika nandritra nyty volana may ty inona moa lay izy mitaridalana ny fanahy masina zany hoe ny herin'ny androany zany voalohan'ny volana jiona efa lohevitra vaovao ka zay lay anaovana karazana fampianaram-ponoana ka satria mitaridalana atsika ny fanahy masina ndao tsika samby andiny tena mitany tena hoe inona tokoa moa ny akon'izay tamiko, inona ny fiatraikany tamiko ary nanahoana ny fitarihan'ny fanahy masina zany mazava amiko ve ny amin'izany fanahy masina nitaridalana azy zany. Karazana manao jeritodika atsika, manao karazana bilan, manao karazana mamerindesina atsika ny amin'izany atao hoe asan'ny fanahy masina zany zay ny anarantsika koa tamin'ny katekomena verimberina hatrany hatrany ary tonono ny mpiandry amin'ny fotoana rehetra resaka fanahy masina. Ny fanahy masina ry havako ny ambara eto arabaky teny ary eto mahagaga tenin'ny Paoly dia ahoana tsara moa izy te ary ny tompo izany fanahy zany. Fanahy égale tompo, fanahy masina égale tompo, zay le izy zany. Zao ry havako raha mandinika teo amin'ny jiosy ianao, teo amin'ny jiosy zany fady tsy azo atao ny miteny hoe Jehova, Jehova, Jehova. Raisiny arabaky teny le teny hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehova Andriamanitrao. Ka isaky mahita le Jehova izy solony hoe tompo, tompo, tompo hatrany hatrany. Nagaga ry havako fa tsika protestante nanao dika teny fahenina 6e édition Baiboly zany. Novana daholo ny teny rehetra amin'ny Baiboly Jehova, Jehova, Jehova dia novana tompo. Ary zao ny mahagaga rehefa andeha vidy Baiboly ny olona vidy Baiboly zay tsy le Baiboly tsisy Jehova fa le Baiboly misy Jehova. Lasa tsy lafo le Baiboly tsisy Jehova. Tsy dia namparisika olona loatra ny vidy azy. Ny toe-tsain'ny mpandinika ny Baiboly anefa na ny mpanoratra andao re mba hianarantsika nataon'ny zanak'Israely. Satria ny zanak'Israely isaky mamaky Baiboly tsy tononony atao hoe Jehova fa tompo, tompo. Ka tsy nahazo client moa le Baiboly vaovao zay le hoe tsisy Jehova. Satria tsy moramora amin'ny olona miala amin'ilay fahazarana. Satria le olona ataon'le olona ahoana mahazo aim-panahy kokoa le olona miteny hoe
Jehova no mpiandra noho hoe ny tompo no mpiandra mahazay mipanahy kokoa le olona miteny hoe misaorany Jehova ry fanahy noho hoe misaorany tompo ry fanahy ka tsy hita moa io fa dia tsy mahazatra zay fa tsika kosa mba miezaka rehefa miteny zany amin'ny fahalemim-panahy amin'ny fo mangetaheta tsy diso akory zany ka io Jehova io egal tompo Jesosy Kristy ry ava rehefa lazainy ny anjely tatsika zany amin'ny Luka toko 2 teo mpiandrondro hoe aza matahatro fa indro fa milaza teny so mahafaly aminareo fa Kristy tompo Kristy egal tompo zany hoe Jesosy Kristy egal tompo areto ndray fanahy masina egal tompo io ry avako io Jesosy Kristy io azadinono Andriamanitra 100% io olombelona 100% izy nefa Andriamanitra 100% olombelona izy nateraka reraka nono tezitra olombelona izy nanana tanindrazana any Galili olombelona izy nandray anjara amin'ny fiainam-pireneny nandohetra olombelona izy maty nalevina hoe maha-olombelona Andriamanitra kosa izy satria tsy nanota izy Andriamanitra izy satria velona mandrakizay izy mandraka amintsika miteny ty zay le mahandriamanitra azy ka i Jesosy Kristy io ny mahandriamanitra azy nahagaga ny apôstôly io ary tsy takatra ny sain'ny apôstôly io raha tsy efa tsangana tamin'ny maty ny tompo niakatra ny an-danitra ny tompo Jesosy ohatra hoy ny apôstôly mba aseho anay ny ray mba aseho anay ny ray izy Jesosy zay Elizay nge teto aminareo angaty fantatrareo za sy ny ray nge ray any teo anoloan'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna sadiseo eo Jesosy hoe za zao nge nahitany Abrahamy zay zalahy ianao zay tovolahy kely ive nahitany Abrahamy hoy Jesosy mbola tsy ary Abrahamy efa izy za zay izy efa Jehova zay dikany tsy azo atao moa nolazan'izany tonga dia toram-bato ka Jesosy niery tsy voatoram-bato ary anatin'ny fanekemponao antsika laharana fahaefatra indre Tomasy rehefa resy lahatra ny amin'ny Jesosy dia nanao fanekemponana hoe tompoko sy Andriamanitro Jehova egal tompo Jesosy Kristy egal tompo ary ny fanahy masina tompoko io i Jesosy milaza hoe vetivety dia tsy hitanareo ary vetivety dia ho hitanareo andeha dia ve hiverina diso hevitra moa ny apôstôly tamin'ny fiveran'ny apôstôly hiverina vetivety maha-olona azy fa ny fiverenan'i Jesosy fanovana fomba fiasa izy ihany ny verina saingy amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanahy masina zany hoe i Jesosy ihany fanahy masina saingy présence spirituelle fanatrehana ara-panahy ary tsy voafetra amin'ny fotoana sy ny toerana zay le mahatompo ny fanahy masina zany hoe mitovy io ray ihany io ino ny ataontsika hoe trinité saingy rehefa miresaka ny amin'ny trinité anao tsy le 1 plus 1 plus 1 égale 1 tsy zay 1 fois 1 fois 1 fois 1 1 ihany valiny tsy takatra ny saina zany ry avako ary hainao ny manazava zany feno tsy Andriamanitra izy fa ireo fampahafantarana omeny atsika kosa ny fanahy masina egal tompo zay zany voalohany ny faharoa ry avako ny fanahy masina dia mitoetra ary zay le teny teo ary zay toerany fanany tompo mitoetra atao anatinao monina atao anatinao maka toerana atao anatinao zao ry avako misy fomba fiteny zany any anindran-tany raha misy olona ataontsika hoe manana fanahy ratsy
na manana fanandevoly ohatra misy tromba le olona hipetrahany tromba na hitsanganany tromba misy fanan'olona maty eo aminy dia hoy ny ratany tsanganany razana raha ohatra ka ataontsika mitovitovy zany tsika reto ndraiky tsanganany fanan'Andriamanitra hipetrahany fanan'Andriamanitra hitoerany fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinao ary azadonoina ry havana natao batisa tsika manana ny fanan'Andriamanitra tsika raisina mpandray tsika fenona ny fanan'Andriamanitra tsika io fampahirezana ataon'ny mpiandry eo mametra tanana io mifikse le fanamasin'Andriamanitra mba tsy ozongozo fiksenao zany zany hoe misy arena sarobidy ao anatinao le fanan'Andriamanitra atao amin'ny mpaminany le fanan'Andriamanitra atao amin'ny apôstôly io fanamasin'Andriamanitra io Andriamanitra ray zanaka mipetraka ao anatinao mitoetra ao anatinao sady misy mandrebireby anao ry avako hoe manao fampianaran-diso hoe porofo aminay manana ny fanamasina anao tanay matsy reny fiangonana hafahafa reny ny teny hoe ahoana ny afantarana fa manana ny fanamasina anao dia anao somary misalasala tonga dia azaka zany efa ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra avy anao dia eo anao sahirany tsy ry avako fa nivokatry ny fanahy tsy fiteny tsy fantatra mihitsy tany sainy Galatiana 5:5 andiny 2 fitiavana fahalemem-panahy fanetreniteny zany hoe mitoetra aminao ny fanamasin'Andriamanitra petraka ao anatinao ry avako zany nge fahasoavana lehibe mihitsy zany izazao ve hipetrahany fanamasin'Andriamanitra hitoerany fanamasin'Andriamanitra misy arena sarobidy ao petraka ao anatinao alevo sara an-tsaina ry avako mandeha ny sotra eny ianao andro sabotsy ianao misy vola 200 anaty posinao tsy raharahanao tsy eritreretinao akory zay vola 200 ve ataontsika misy vola 1 million nefa anaty posinao tanytandremana ihany mailomailo ihany sao dia lasa mipangaro-posy zany misy arena sarobidy zany ao anatinao tandrina anao eritreretinao foana zany mitondra fanan'Andriamanitra ao anatika eo Andriamanitra manaky hitoetra Andriamanitra manaky honina ao anaty sika ry avako zava-dehibe izay zao ry avako raha mandinika ary amin'ny Genesis tsika aloha mba jere kely baibolinareo amin'ny Genesis 4 Genesis 4 io eo amin'ny 9 Genesis 4 9 misy teny tahaka an'izao amin'ny anaran'i Jesosy 9 sy ny 7 ary Jehovah tamikaina nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarehinao raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana avao fa raha tsy tsara toetra kosa ianao ahoana ny tony dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary ianao ny kenireny faniriny kanefa ianao ny tokony hanapaka azy aiza tsara ilay ota mamitsaka eo ambaravarana jerendray ny apokalipsy 3 andiny 20 apokalipsy 3 andiny 20 zay boky farany amin'ny baiboly moa mora hita izany zao ny ambarany apokalipsy 3 andiny 20 amin'ny anaran'i Jesosy indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feoko ka mamohany varavara hiditra ao aminy aho ka hiary sakafo aminy ary izy amiko jere le fifanoheran'le teny anankiroa le ota aiza mamitsaka eo ambaravarana mamitsaka Jesosy ndray mitsangana eo ambaravarana le ota mamitsaka Jesosy mitsangana mandondona
izy ary ny ampidirinao le mamitsaka sa le mitsangana kanefa zao no mampandiny teny fa maninona moa Jesosy no mandondony eo ambaravarana fangana voakanao izy fa maninona izy mbola mangatadalana eo tsika miaraka hay Jesosy zany mitoetra ao anatinao tokony tazonao fa tsy avelanao ivelany mbola handondona ndray mbola hiditra ndray ary zao ry havana tadi tsara fa ny fampianarany réformateur mpanitsivavahana tsy isany fanahy masina miala zany fa ny fanahy masina dia ao foana izy mitoetra ao izy fa matoa izy mavita zavadoza zavatra tsy mety ianao tsy avelanao hiasa le fanahy masina raha avelanao hiasa le fanahy masina dia hitanao foana le vokany amin'ny fiainanao andavanandro zany hoe miditra ao anatinao ny fanahy masina mitoetra ao anatinao ny fanahy masina aza vela hivoaka tsony tehirizina kolokoloana fiainam-bavaka fifankazarana amin'ny tsitoa eny famakina soratra masina zany ny tombonao amin'ny fitehirizanao le harena sarobidy napetraka Andriamanitra tao anatinao zavatra fahatelo sady farany amin'ity teny ity ary ny tompo zany fanahy zany ary zay toeran'ny fanahy ny tompo maninona toeran'ny fahafahana fanahy manafaka teo fanahy tompo faharoa fanahy mitoetra zao ndray fanahy manafaka zay ry avana araka voalaza teo miasa le fanahy masina zao ry ny Paoly apôstôly ry avana dia miteny hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko raha Jesosy tary amin'ny Jaona toko fahatelo le olom-baovao hitoerany fanan'Andriamanitra lasa olom-baovao ka le fanahy ao anatinao io manafaka anao io tsy andevony otanao manafaka anao hanampiadanana anao hanampifaliana anao zao ry avana ny apôstôly Jaona moa miteny zay naterak'Andriamanitra tsy manota intsony tsy manota dia hoe tsika nga misy olombelona tsy manota Jaona ndray milaza raha misy milaza ho tsy manana ota mandainga izy zany hoe le ota mbola misy ao anatitsika iny le atao hoe instinct animal iny le antsina hoe Adama faharoa ao io kanefa ndray le fanahy masina mitoetra ao anatinao ao monina ao izy raha voatady hipongatra le ota pepony le fanahy masina zay le fanahy masina miasa pepony eo dia tsy manota ianao zany hoe raha velanao hiasa le fanahy masina afaka anao tsy voagezanao tsy voafatotra anao manana fahafahana anao fa ny tsy famelantsika le fanahy masina hiasa zany mahatonga atsika tsy manana fahafahana raha misy olona mbola andevo ota andevo ny fahazaran-drarotsy dikan'izay le fanahy masina mihitsy tsy avela miasa ry avako ary fanahy masina miasa io dia iny manafaka anao ry avako raha ny zanako ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ndre fahasoavana nge zany ry avako tsy miadirery ianao ary zany ty fiainana kristianina ty raha lalininao ny tena dikan'ity baiboly manontolo ity voalohany Andriamanitra manitsy na tsy ny teny frantsay Dieu qui corrige ahitsy iananao misy sarotra tsy mety ataonao voakapoka misy sarotra tsy mety faizana zay mahatonga Andriamanitra masika fa amin'ny testamenta vaovao indray Jesosy mampahafantatra anao fa le Andriamanitra rainao io ray io miantoka ny manontolo mpiainanao io ary io Andriamanitra ray io tsy amelanao ho faty mandrakizay zany io zany any tsy avelany maty mandrakizay zany tsy maintsy mitsangana io ary Andriamanitra ambara Andriamanitra fanahy masina Andriamanitra fanantenana
ary zay fanantena manao intervention foana amin'ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao ary zay mahatonga azy manafaka eo amin'ny fiainany ravaka misy zavatra ataontsika efatra misy natao hoe point d'exclamation misy natao hoe point d'interrogation misy natao hoe point de suspension fa ny point final amin'Andriamanitra ihany ary point final io le fanamasina ary tsisy zava-baovao tsony na faminaniana vaovao tsony feno ampy ny fanamasina satria manafaka anao io ao anatinao izy ary tompo izy ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany amen. noho ny amin'izany sotrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika izany ry havako dia tena tsy tanteraka isika ka ndao ary hanondrika ny lohantsika ka anaraka izao tonombavaka izao vavaka isika tena fanekem-pinoana goavana ry tompo nomenao anay androany tamin'ny alalan'ny sitraponao nampitondrainao ny mpanomponao atsapanay fa lay fanamasina omenao dia tena tompo ary manamarika ny fiangonana izany nantsona tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga izahay ka hanaiky anao Jesosy Kristy tompo ary ny fananao masina zay miara-monina aminay manaiky iriry miaraka aminay ary fananao masina manam-pahefana mitondra fahafahana ny teninao teo raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa zahay kanefa indrisy mbetika manompo an'Andriamanikafy izahay misy fandava anao Jesosy Kristy tsy manaiky anao ho tompo ary tsy manaiky ny mahatelo izay iray anao ihany koa mbetika tsy mampiantrano anao Jesosy fa tsy manaiky toeranao hatrano ka lionay misafidy tompo hafa mbola maro reo keja sy fatotra zay mamatotra anay fony izay ary tompo bebaka aminao mamindrafo aminay aza mitahiry fahatezerana aminay esory indrindry izay mampisaraka anay aminao ary be dia be reo zay elagnela zay mahatonga ny fiatahanay aminao zay tononinay isan-tokony zay fahotana manazatra anay zany ka hibebanay eo aminao ataonay amin'ny vavaka manginy zany tsy lalindalovagny ianao fa mary tsy pahana ny masonao fa mahita ary ny tananao tsy fo fa mahavonjy henory ny vavakay ary matoky fa tsy hanosy-boan-tanina anay ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny hira manaraka Oitiana
andriamanitsika ry avako dia tsy lalindalova ary andriamanitra mamindra fo mandrakariva raiso amin'ny fitsangana ny famelan-keloka izay omen'ny tompo atsika. Hoy ny tompo, no ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia mamindra fo ny aminao aho, mety aho madiova ianao. Voavela ny ilokoareo no ny anaran'ny masina. Halleluia. Sambatra ny olona tsy voasara ny fahotana, sambatra ny olona ary tsy misy vitaka ny fanany. Amen. Jehovah tumpuna yulume isaha enyasi tuina yanutengriha asana rihiabana Jesu Kristi Avana Fanekemponona laharana faefatra. Lay tononona Natanaela iombonantsika ihany koa rabio ianao no zanak'Andriamanitra. Iombonantsika izany fanekemponona izany manao hoe manambara ny finoantsika amin'ny Jesosy Kristy isika. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Sy araka ny teny nataon'Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe kosy Andriamanitra. Amen. Petraka isika ry havako. Ny antoko mpihira.
dia misoran'andriamanitra tsika no ny amin'ity alahady fahadimy ambyroapolo ny volana me 10 amby roa arivo ity alahady koa moa zany atserovany zao tontolo zao ary atserovantsika manokana ny reny mpianakaviana rehetra misaotra azy tsika fa izy no nanome reny tsy misy tonga tetỳ ambonin'ny tany raha tsy nisy reny fa dia isaorantsika an'andriamanitra zany fa zava-dehibe zany fanomezana nomen'andriamanitra atsika zany zay mbola manany reny dia mifalia ajao tsara ny ray aman-dreny fa mbola manana ianao tsy manana efa tsy fidiny rehefa tsy manana tsony moa dia misaora an'andriamanitra fa efa nomeny reny ianao dia mifampiarapitsika zao rehefa malala ho aminao ny sy ny ankonanao ho aminao sy ny ankonanao ny fiadanana dia ny herin'ny fanahy masina hatanteraka izany amintsika zay ny fampiarabana totsika fa mpianakavy ny finoana tsika araka le lazaiko hoe tamin'ny heriny mpianakavy ny finoana fianakaviana zany tsika dia fampiaraba ndao ary ho aminao ny ho aminao sy ny ankonanao ny fiadanana ay araka nefa nampianarana tamin'ny heriny moa dia miezaka tsika ty amin'ny fiangonana mifampiaraba tsara aloha tsy misy milanjalanja aloha fotsiny faavy hatrany dia mifampiaraba efa mifankahitana ny tokotanina ty am-piangonana dia mahirezy ny faharoa dia androany moa zany dia alahady manokana mifanina amin'ny alahady foana moa ny alahady antsoina hoe fetin'ny reny dia fifaliana ao atsika ny misaoran'andriamanitra no ny amin'izany fananana reny zany ira 7 voalohany iratsika ny reny mpianakaviana ihany tsy mitsangana fa zay mbola tsy reny mpianakaviana fa na zanaka vavy aza dia tsangana daholo a manao ny ira 7 voalohany a dia miheno tsara aloha zay vao mira ny aty amin'ny ilany aty ty amin'ty ilany ity ty ilany rehetrrehetra ty ny avy any amin'ny ilany ihany mamaky ny exodosy 20 exodosy 22 dia moa mila atao amin'ty gasy mazava tsara hoe 22 20 exodosy zany a ty amin'ny ilany ity ndratsika mamaky ny oabolana fahatelo amby roapolo andininy fadimy amby roapolo zany ny fanomezana ometsika manomboka eto zany makany a oabolana fahatelo amby roapolo andininy fadimy amby roapolo ao tsara tadidy ao a exodosy 20 andininy 20 ny ato a to amin'ty ilany ity zany trany ambony zany ny ilany rehetra iny zany dia mamaky ny exodosy 20 andininy 20 dia ny avato indray amin'ny ilany rehetra ato indray dia mamaky ny oabolana fahatelo amby roapolo andininy fadimy amby roapolo zay ny fanomezana ometsika neny a aty misy sarobidy oatra ny tenin'andriamanitra ka dia ometsika azy zay tsangantsika zay tsy reny mpianakaviana dia mitsangana daholo ny ray mpianakaviana ny reny mpianakaviana moa dia misaoran'andriamanitsika fa inona fa efa niomana fatratra ny amin'izao a ny ray mpianakaviana moa zany tsy mahatadidy akory hoe rovina ny fetin'ny ray miry tsika
tiny voalohany ihany asa mba manadino raisy reninao dao asa mba manadino ny raha sy renina izy no ny taza sy nafiana zanazalea ata ny lavitra asa mba manadino ny raha sy renina tsara iza eny tsy ho adinona ny raha sy renina sao ny tenin'ny petera hoe tsy manana na inona omeny zay fa sy anananay no omenay dia manana ny tenin'andriamanitsika ka andehantsika omentsika nyreny zany a omentsika neny zany a ny exodus 4:12 dia ianareo no manonona azy fa ny oabolana 13:20 ianareo no manonona azy ndao atsika ianareo zao nyreninao ary andro ianao manajany raha ianao sy ny reninao mamaro andro ianao amin'ny tany zay omeny Jehova Andriamanitra ao anao ny fanajananao renim-pianakaviana zany no omenay a dia manomboka izao zany ajao tsara ny reny faharoa ato amin'ny ilany ato indray manome fanomezana aoka ho faly ny rainao sy ny reninao eny aoka ho ravoravo ny reninao izay niteraka anao ao anatin'io vady a fa tsy hoe mama ihany ny resahana tao fa vady tsy ao anatin'io vady a dia mba homeo fifaliana ny ray aman-dreny a dia zany fifaliana zany no mena ianareo koa andro ampifaliana ny ray aman-dreny ny androandroany a anaovan'izay mba mahafalifaly azy anehoana fitiavana azy mba ampiantana azy fa efa nampiantatsika izy efa nampiantanao izy efa nikarakaranao izy a tamin'ny androm-piainana rehetra zay manana moa zany zay mbola manany ray aman-dreny manandreny dia tena karakarao tsara ny reny fa sarobidy rehefa tsy manana ntsony ianao dia mba tsarovy eo anatrehan'Andriamanitra fa manana zany reny zany ianao dia miarabanareo renim-pianakaviana rehetra zany tratry ty fety ty a Andriamanitra ny hita ianareo hatrany omeny fahasalamana omeny hery sy tanjaka lalandava omeny fahatanjahana amin'ny ezaka zay ataonareo amin'ny tokantrano satria lazain'ny mpandinika hoe manao ditongotra ao amin'io trano fotsiny zany mivezivezy an-dakozia mivezivezy any efitrano manao ditongotra hatrany amin'ny 20 kilometatra ka hatrany amin'ny 70 kilometatra isan'andro ny renim-pianakaviana 20-40 hainao raha mba hanaovana an'izany angamba mety mikolay ianao fa nyreny zany dia zany no ataony a ka dia arahaba reny dia ndao tsika rehetra hiara amiredina hoe arahaba tratry ny fetin'ny reny zay hoan'ny reny rehetra zay a vavakytsika misaotra anao zay fa nomenao an'ity andro alahady andro tsara ity andro fivavahana ity ilay andro anankiray sarobidy nomenao fa nitsangananao tamin'ny maty ka manangana anay koa amin'ny fahafatesana ka mahatonga anay anana fahavelomana misaotra anao zay mbola velony reniny rehetra fa zava-dehibe ny fananana ireny mpianakaviana misaotra anao ny zanaka rehetra zay mbola velony reny fa manana neny zay azo ilazana ny tsy ambaratelo azo ianteherana ary azo tokiana indrindra fa reny mahalalan'Andriamanitra mahatoky an'Andriamanitra dia maika sambatra zay misaotra anao koa zay no nanananay anneny ho an'izay tsy manana zany tsony tompo ô misaotra anao no ny amin'ny reny mpianakaviany reny izay nahatonga anay tetỳ an-tany ary ankasitrahanay ianao zany ankehitriny zay dia mivoady eo anatrehanao fa ezaka hanaja ezaka ity renireny mpianakaviany reny na inona toetrany tompo malalo matoky anao zahay
fa ianao no hitantana anay ampianatra anay an'izany fifankatiavana sy fitiavana ray aman-dreny zany nomenao fanantenana raha teo zay fa raha manaja ny ray sy ny reny teo maro andro miaraka amin'ny ray aman-dreninay any zay ho an'izay mbola velony ray aman-dreny ary maro andro ety amin'ny asa fanomponanao zay amin'ny androm-piainanay rehetra dia ahita fity ao masonao zay ny mbola tsy reny tsy mbola ray dia ho tonga ray mpianakaviana ho tonga reny mpianakaviana ka dia ahita fifaliana ihany koa amin'ny zanaka izay naterany ho an'Andriamanitra voninahitra misaotra tompo amen. Mahazo mipetraka daholo ianareo ry havana feomoma misy fanomesana ihany nomena nyreny fa dia rehefa avy hatrany zao dia miditra ny braony fitandremana anao ny adidy anankiray dia misara ihany koa tsika ny fiarabana misy aratasikely fiarabana zay arabaina mino fa mbola misy ihany fa tsy lany akory dahary. Eny ary arak'izay nambaran'ny ray aman-dreny mpitandrina teo zay dia manatitra ny fiarabana ho anareo reny rehetra amin'izao fotoana zay tondranam-bavaka anareo manokana sy atsiarovana anareo izao zava-dehibe tokoa ny eo anivon'ny fianakaviana ny fisinareo reny mpianakaviana ka izany no atsiarovana anareo mandrakariva ary irariana soa anareo. Fa ny anankiray izay joroany eto ihany koa dia isika eto amin'ny fiangonana dia manana reny izay iraisantsika ary reny ampanahy eto amin'ny fiangonana izay misy antsika kehitriny miangavy aneny zay mba hiakatra ity ho amin'izany fahatserovana sy firarian-tsoa ho anao izany. Ianareo sampana sy fikambanana zay mbola tsy nahavita tamin'ny maraina dia avy hatrany dia miakatra ity ihany koa. Eny ary arak'izay nambarako teo dia ankoatran'izay mahareny mpianakaviana any neny izay manana ny fianakaviana iadidiny ao an-tokantrano tahaka anareo reny rehetra dia manana ihany koa izy ny amin'izay mahareny azy eto amin'ny fiangonana zava-dehibe zany ary raha milaza ny hoe adidy sy andraikitra ho anareo reny mpianakaviana ao anatin'ny tokantrano araka ny efa nambara teo aza dia hoe na ny ditongotra vita fotsiny aza 4 kilometatra indray andro maika fa ny ditananareo ihany koa zay anaovanareo ny fikarakarana samihafa ao anatin'ny tokantrano dia zava-dehibe eo anivon'ny fianakaviana zany eo anivon'ny vady aman-janaka ary izany no iarabana manokana ilay reny izay iraisantsika eto amin'ny fiangonana dia ineny izy akoatran'ny araka nambarako teo akoatran'izay hoe manana ny fianakaviana izay sahaniny eo anivon'ny tokantrano dia izy koa ny reny iraisantsika eto iombonana ny amin'ny fitezana ny fiangonana ary izany no irariantsika sy arapahantsika azo manokana kehitriny dia miarabanao zay neny amin'izao fotoana zay atsiarovana sy hitondranam-bavaka ny reny rehetra izao. Fantatra tokoa ny adidy aman'andraikitra eo anivon'ny fianakaviana samy manana an'izany avokoa rehefa manahirana kehitriny izany hoe ao anatin'ny tokantrano ny mikarakara ny mitaiza ny vady aman-janaka kanefa dia ireo dia mbola manana didy anankiray ihany koa eto amin'ny fiangonana amin'ny vadiny mpitandrina ary ny ray aman-dreny mpitandrina dia tsy havita na inona na inona eto amin'ny fiangonana raha tsy eo ianao mikarakara azy tsy hoe mitaiza akory fa mikarakara miaraka miombona ao anatin'izany fitezana ny fiangonana izany ka dia matsiaro manokana anao zay amin'izao fotoana izao ary omen'Andriamanitra ny fitahiny mandrakarivany ianao ary tombo fahasalamana lalandava ary ny fahasoavany sy ny fiadanany ane dia mampitoeriny mandrakariva aminao azahoanao mitaiza ny fianakaviana indrindrandrindra koa ny fiangonana dia misy ny sampana sy ny fikambanana moa rehefa avy eo aneo amin'izany amin'ny marika hita maso ao amin'izany firarian-tsoa sy fiarabana anao izany famelohan'izay dia misy ny zanantsika amin'ny sekoly alady izay andolotra fiarabana amin'ny alalan'ny tononkalo moa zany ho antsika reny rehetrarehetra ankehitriny. Ndao ary.
neny eo fetinao androany ilay fetina reny malaza eran-tany koa miarabanao izay zanakao vady havana namana mpiara mivavaka aminao koa amin'ity alahady dimy amby roapolo mety 24 ity dia tononay ho anao indray ny fiadanan Kristy engane ineny ho elavela hatrany mbola hiara-iriary aminay taranakao eto an-tany koa dia tongava aminao araka izay riny fonao ny salamo roapolo tiako fa roapolo andimy faefatra no indra atolotra anao dia mifaly mandrakariva koa ao amin'ny tompo ka ho reny vonina lalandava ary koa azoto anompo koa dia marary soa ho anareo reny tonga eto Salemy mifahasoavan'Andriamanitra hiazona na reny tsy hiveny engane ho reny salama hatrany sy hatanjaka tokoa satria reny manaiky ara-dalana amin'i Jesosy ho an'Andriamanitra tokana sady endrerarana ny voninahitra amen. Eny ary dia izay no firirintsoa engane mba ho salama avokoa ny reny eto Salema ary dia nanambaraka teo dia iroso ho amin'izany fiarabana izany reto sambana sy fikamanana ny reto AFF Zokiola sy Ray aman-dreny ny Sampaty ny VFL SK4FK ny STK ny mpampianatra ny fahasalamana ny atokopira Ariela ary ny fiangonana. Arahaba ilay masoavana ny tompony mombanao mijoro aty ny tenako riavana izay misolo tenantsika ary mpianakaviana rehetra manatanteraka ny fiarabana eto amin'ny tranon'Andriamanitra amin'izao fetiny ireny izao ka dia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy izy ilay tompony fiainantsika arabaina velon'aina soamatsara arabaina men'Andriamanitra tompon'andro ary arabaina satria mbola afaka midera sy manome voninahitra azy tsika amin'izao fetin'ireny izao eto amin'ny tranony ity ka araka ny teniny koa moa izay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly manao hoe izy no ivelomantsika sy ihetsehantsika ary iainantsika izany tenin'izany tokoa ry havana dia ho toa amintsika ary mpianakaviana rehetra reha ary izy nomba sy tahantsika mandrakariva manoloana ny adedy sandraikitra izay nametrahany atsika mareny atsika ka dia mahereza sy matanjaha ary ny fiadana sy ny fahasoavany dia omba atsika hatrany ka ny teny izay entina koa mbola atsika mamakivaky izao fiainana izao ry rembalala dia ao amin'ny eo abolana toko fa 20 no ahitantsika izao teny izao manao hoe ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao dia mirary fety sambatra ho antsika reny rehetra amin'ity tontolo andro ity dia ho azy rery ny voninahitra. Dia faharoa manarak'izay izay tsy adino tompoko ao moa nareo solitena ny sampana zanaty sambana fikambanana izay manatanteraka ny fiarabana sy fitiavana izay naseho anareo dia makasitraka tompoko izy Andriamanitra izay tompony asa tokoa ane no ampahery anareo ka dia mahereza maretatra amin'ny farany ary ny teniny fanefana evintsika ema moa izay ainantsika dia hoe miorena tsara aza miova mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo ho
ho azy rery ny voninahitra misaotra tompoko. ia dia misaotra antsika rehetra dia mahazo mipetraka tsika tompoko sa mbola misy zavatra atao ay tsisa ia hitanareo moa zany ramatompo zany tsy mba dia tena miresaka betsaka izy iny dia zay mihitsy tsy mitoka vady akory fa izy tsy mba manao intervention amin'ny asan'ny fiangonana fa manohana mampahery a tsy dia te hitanareo miteny loatra izy ary fa miteny izy zany dia mba miteny izy androany dia misaotra an'Andriamanitra zany fa nandre amin'ny feo indray tsika ny zavatra faharoa zay avy hatrany dia anentanako matoa midinety dia misy zavatra ho anentanako zany ny voalohany amin'ny fanentanana hanao tafika masina any amin'ny SP15 tsika SP15 zany a dia ny amin'ny faritra Kazobe misy fiangonana anankiray zay a ary anatiny ary amin'ny faritra andrefana be ary a andehanantsika tsy tadidiko moa le anaran'le fiangonana fa andeha any zany tsika manomboka amin'ny 29 amin'ny 29 iny 29 ka hatramin'ny 1er juin tsy dia tena fanaontsika loatra mandeha lahady fandraisana fa sainga tsy maintsy natao moa satria efitsika mambopraisana tsy maintsy ho atao le izy rehefa miresaka hoe tafika masina dia asan'ny fiangonana zany rehefa miresaka hoe AFF tsy hoe fikambanana anankiray tao amin'ny fiangonana zany fa fandaminan'ny fiangonana zany mba azahoany ny fiangonana manao ny asany dia ny asa fitoriana ny filazantsara koa dia andeha anao asa fitoriana ny filazantsara zany isika fa misy moa reo vita fiofanana nofanina no anofana zany nandritran'ny 2 herinandro teo zany isy fanofanana natao a ary dia andeha any izy ireo zavatra tsotra ihany no angatahana amintsika zavatra anankitelo voalohany a dia ny vavaka tena hoentsika mbavaka ny asa satria tsika zany tsy mionona fotsiny hoe manana olona betsaka tsika miditry indrotsika na miditry ny telotsika fa mila mitaona ny hafa koa tsika ho an'ny Kristy ko mila vavaka zany faharoa dia mila omena rano le mpiatafika satria mila rano mihitsy zany mandeha tongotra lavitra be dia mila rano a dia afaka manome rano moa tsika dia tena manome tahaka zany koa ny fahatelo dia